Ry vahoaka malagasy mparay tanindrazana, misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola afaka miaona amin'ny alalany izao fitaovan-tserasera azontsika mifandray tahaka izao. Tantely amam-bahona moa ny fiainana ka dia tiako ny maneho etoana ny fiaraha-miory amin'ireo namoy havana sy tapaka tamin'ireo loza roa ny fanesy teto amin'ny firenena tamin'ny alatsinainy faha 20 Desambra lasa teo. Ny voalohany dia ny faharendrehan'ny sambo Fransia tany Soaniranivongo izay namozana olona marobe. Ny faharoa izay niseho ny harivan'io andro ihany dia ny fianjeran'ny angidim-by na helikoptera an-dranomasina ka namozana aina ihany koa. Koa dia miondrika mpanajana eo anoloany ireo izay nodimandry ary manolotra ny fampionana feno ho anareo fianakaviana rehetra ny aram-boina ka namoy olontiana havana sy tapaka. Ilay Andriamanitra be fitiavana ny eno irintsika anome ny fandrampony sy ny faherezany tanteraka ho anareo ka anasitrana ny fo maratra. Miraba anareo rehetra izay nirendoza ka tsy maty fo manaina ary singanina amin'izany ny jeneraly sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria am-pirenena. Etsy an-daniny dia mbola mamely ihany koa ny valanaretina Covid-19 ka maro tamin'ity taona ity ireo namoy aina tamin'izany. Koa dia mampahery sy mampionana anareo fianakaviana rehetra izay namoy havana matsakaiza tamin'izany. Ho an'ireo izay mbola mitolona ao anatin'ny aretina dia mirary fankahirezana sy fahasitranana feno ho anareo tsirairay avy. Tsy azo atao ho dia tsy hita ny mbola fisian'ny coronavirus na ny Covid-19 manerana izao tontolo izao sy ny fisehony amin'ny endrika vaovao Omicron indray izay aingana be ny fifindrany sy ny fiparitahany, aingana noho ilay endrika beta na delta izay efa nahakasika sy namono olona tapitrisany eran-tany. Mirongatra izy io eto Eropa sy any Amerika saingy efa miazakazaka koa ny ady amin'ny fampiasana ireo vaksiny edina aminy. Hita mazava zao ny vokatra tsara amin'ny fampiasana vaksiny ary hita ihany koa ny fiatraikany ratsy amin'ireo olona izay tsy vita vaksiny na tsy nety natao vaksiny. Koa eto dia tehiteny hoe na inona hevitra tsy mitovy, na hevitra mitovy ihany koa eo amin'io resaka vaksiny io dia iraisan'ny rehetra indrindra ireo manam-pahaizana sy ny mpikaroka fa mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka sy ho an'ny fiarena ny toekarena aingana dia aingana ny fanaovana an'io vaksiny io. Koa eto dia mbola manamafy ny antso efa nataoko tany aloha ary tena hotsiniko ratsy ianao izany ny amin'izay tokony andraisan'ny fitondram-panjakana ny andraikitra feno amin'ny fanaovana vaksiny ny vahoaka. Efa nilaza fa tokony isy task force ajoro ka tokony isy fanentanana fao be sy tsy mitsahatra andro manalina izay tokony anaovana ihany koa ho lahara-pahamehana izany fanaovana vaksiny izany eto amin'ny firenena. Tsy vitany hoe hitondra ny fiarovana ara-pahasalamana ny vaksiny fa ho antoka ho antsika amin'ny manosy atsika eo amin'izay fifandraisantsika amin'ireo firenena ny velany no sady ho antoka ho an'ireo olona sy mpizahatany tokony ho avy aty Madagasikara. Raha tsy izany dia tsahako ny milaza fa na inona paikady apetrakintsika dia hidy ho azy tsy hidina akory ny firenentsika satria atahotra ny olona ny ho avy aty Madagasikara. Tsy adiniko amin'izao vaninandro zao ny manolotra fankasitrahana manokana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy vonjaina tsy hakanavaka manerana ny nosy izay tena manao sy nanao ny ainy tsy ho zavatra anampiana sy tsaboana ireo marary miaraka amin'izay fitaovana teo ampelatanana. Eto koa dia mahatsiaro manokana ireo havana any amin'ny faritra atsimo izay ianjadiny ny kere sy ny haitany miaraka amin'ny voka-dratsiny rehetra ka teo ny namoy aina, misy ny marary, misy ny mitondra takaitra noho ny tsy fahampiana ara-tsakafo indrindra
ireo ankizy sy ireo zokiolona. Mampahery ianareo rehetra zay nitondra sy mbola mitondra ny mangirifiry noho izany. Maro tokoa ny zava-marahirana mitambesatra amin'ny vahoaka sy ny firenena amin'izao fotoana faraparany taon'izao, ka tokony hitondra fampieritreretana lalina ho an'ny tsirairay izany, na ho an'ny vahoaka entiny io na ho an'ny mpitondro. Tsy tokony raviravin-tanana amin'izany ny rehetra, fa vao maika tokony isikiponitra ijoro sy traka andresena izany zavatsarotra rehetra izany. Impirimo teto amin'ny tantarany ty fireneny ity sy ny vahoaka malagasy no tsy efa nandalo zavatsarotra ny firenena sy ny vahoaka, nefa dia tsy ny lavolefona fa na injoro tamin'ny mpamendrehana nandresy izany rehetra izany. Mba anamaivanana ny vesatry ny zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro, dia aoka ho ataon'ny mpitondra ho lara-pahamena ihany koa ny fiadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana zay toa mampiteny mona ankehitriny, ny fiadina amin'ny firongatry ny tsy fandripahalemana sy ny asan'jola, ary ny famatsiana ny vahoaka amin'ireo filana fototra zay farafahakeliny amindavanandrony dia ny jiro sy ny rano. Na eo aza ireo rahona maro mitatao eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara ireo sy ireo fahasairanana maro samihafa mianjady, dia mirary faherezana tanteraka ho an'ny sambatan'olona sy ny isa-tokantrano ny tenako amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy. Tsy fotoanany fifanomezantsiny intsony izao, fa mila mandray andraikitra ny fitondrana, mila mitandrina mafy isika vahoaka tsirairay avokoa. Ao ankatika izao fetin'ny Noely sy Krismasy izao, norariko fitoniana sy filaminana ho an'ny tanindrazantsika. Tsy hitsahatra ny antso ny mpitondra ny firenentsika hanao zava-dehibe ny tombontsoa ny vahoaka maro anisa sy ny tsy mandady arona. Ny fitodiana manokana amin'ny tantsaha-pamokatra sy maro anisa eto amin'ny firenena no vahaolana voalohany amin'ny ady amin'ny fahantrana. Aoka ampandeferina ny ampon'ny tsirairay ka ho ny tombontsoan'ny valalabe mandry no atao vaindondrara, ka ny ampon'ny firenena tokoa no ololoavina an-tampon'ny loha. Ao anatin'izao fotoanany Noely zay irarin'ny olombelona rehetra fandripahalemana no irarintsika koa anjakan'ny rariny sy ny itsiny eto amin'ny firenentsika. Aoka tsahatra tsy misy atakandro ny fifaninjehana amin'ny endriny rehetra mba hitondra fitoniana sy fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy. Aoka ny mpino rehetra na inona fivavahany sy fotompinoany angataka famelan-keloka sy famindrapo avy amin'Andriamanitra ho an'ny firenentsika sy ho an'ny vahoaka malagasy zay tena very fanahy mbola velona tokoa. Na eo aza nefa ny fitsapahana samihafa mianjady amin'ny maro, dia mirary atsika ahita fiadanam-po ao anatin'izao fetin'ny Noely sy Krismasy izao, ary mirary fahasalamana ho antsika, mirary antsika avita soa ity taona diavintsika ity, azontsika miampita amin'ny fanantenana ho amin'ny taona vaovao ho avy zao. Koa dia samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra tokoa.